Ry avako malala amin'ny tompo dia mbola hafaly miarabantsika indray ny tenako ry avako malala. Miny tompo izao fotoana izao dia arivavaka isika. Mankasitraka anao izahay Jesosy Kristy Mpanjaka. Mankasitraka anao indray izahay amin'izao fotoana izao dia hampahery anay ianao. Mitenena tompo fa voninkenanao izahay ry ampangino. Izay rehetra tsy nambolen'ny tananao, izay rehetra te-hanelingelina ny fitenenanao. Mankasitraka Jesosy malala. Amen. Ry avako malala. Rehefa namaky ny Koritiana voaloha toko 2 teo ry avako malala. Dia efa izany hoe za zany mamaky mitohy ny boky ny Koritiana dia tonga teo amin'io andininy 7 amin'ny toko 2 ry avako malala. Dia nanaitra ilay hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Izao le andininy 7 manontolo. Miambeny ianareo, tomoera tsara amin'ny finoana, aoka hitomban-day. Mahireza. Le aoka hitomban-day ry avako. Ohatrany hoe frappe kely anahy. Dia nandeha teo avokoa amin'izay ny tenin'ny tompo maro tato anatiko, izay fantatro fa tiany tompo hozaraina amintsika indray. Be dia be tokoa ry avako malala ny zava-misy amin'izao fiainana izao. Be ny vaovao tato ato izay tena mampiorikoditra. Nefa ny tompo dia te hampahery antsika hatrany, te hampitraka antsika hatrany izy ry avako. Dia misy any hoe aoka hitomban-da. Dia nijery kely ry avako malala amin'ny Bible français hoe aoka hitomban-da io hoe soyez des hommes. Soyez des hommes. Ohatrany ahoana tokoa moa izany ny lehilahy zafady oharina amin'ny vehivavy. Ny lehilahy dia atao foana hoe matanjaka. Izany hoe aoka isika atanjaka, hitomban-da. Ohatrany ahoana ry avako malala rehefa manana zanaka vavy isika na ohatra hoe misy olona fantatsika dia ity zazy ity tena mitomban-da mihitsy, tena mahery sehatra sy ny rehetrarehetra. Izany hoe tena manana n'izay karaktera maherihery izay zany. Izay ny atao hoe mitomban-da. Inona ny tiany tompo ambara ao anatin'izany ry avako malala? Inona ny tiany tompo ambara ao anatin'izany? Manoloana ny zava-misy izay entsika sy hitantsika eraky ny fiarahamonina ry avako malala. Dia aza ketraka ny fotsika. Aza ketraka ny fanahintsika. Fa miady tsara ny finoana mandrakariva. Mitomban-da. Petera. Mialatsiny ry avako malala. Timoty voalohany. Toko 2 le teo hoe miady tsara ny finoana. Aza ketraketraka izany. Aza kivikivy izany, aza mataotaotra izany ry avako malala. Fa nomeny tompo fana mahery isika fa tsy fanahosa. Ao amin'ny Timoty 2 toko 1:7. Dia avery kely hoe miady tsara ny finoana. Isika ry avako malala, araka ny ampianarin'ny tompo foana dia miatrika ady isan'andro. Ary be dia be mihitsy ireo zavatra mampaketraka. Be dia be. Saingy ahoana ozy ny tompo miady tsara ny finoana mandrakariva. Aza mety ketraka manoloana ireny zava-misy rehetra ireny. Satria ahoana ry avako malala? Satria ahoana isika dia efa voasoratra fa mpandresy. Manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika dia Jesosy Kristy izay mitoetra aty anatintsika. Romanina 7:7-30. Asika ry avako malala ny tiany tompo ampaherezana antsika mitraka foana. Mitraka foana. Ninona zavatra hitanao, ninona zavatra henonao. Fa ny devolo sy ny satana dia mampiasa ny zavatra rehetra ahatonga ny kristianina lavo. Dia ny fahaketrahana, ny fahakiviana dia tena fitaovana lehibe eo am-pelantanany afaka ampiasainy handavonantsika. Saingy ahoana mitomban-da mandrakariva. Izaho rehefa mangataka amin'ny tompo izay rehefa misy situation mafimafy izay dia izy koa mantsy amin'ny tompo hoe ataovy
andrina iviako io atao ve toy ny vy io andriko io mialatsindriavako malala ataovy toy ny vy io andriko io ry tompo mazaka dona maro samihafa aoka hitombanda aoka hitombanda dia ohatrany ahoana indray ilay fomba fiady ny ady tsara ny fomba fiady ry avako malala dia ao anatin'ny fahatokinan'Andriamanitra ary tsy tahaka ny fomba fiadin'izao tontolo izao izay misetrasetra na mitabataba fa araky ny teny eo amin'ny Isaia 3:5 dia hoe amin'ny fanginana sy ny fahatokiana no isian'ny herinareo. Izay ilay fomba fiady men'ny tompo izay io fanginana io ry havako malala io fanginana io tena matanjaka sy mahery io ary amin'ny mivavaka ihany koa satria ahoana ny tompo Andriamanitra tsy tompon'ny fikotronana fa tompon'ny fiadanana dia ao anatin'izay izy maneho ny heriny. Korinthiana 4:12 fa 3:30. Mety misy taona ianao tokoa kivokivy manoloana ny zava-misy maro samihafa ry ady sy ry aroa aoka hitombanda miadiny ady tsara foana aza mety ho ketraka fa isika efa voatsoratra fa mpandresy ary ny fomba fiady itsika ry havako malala dia amin'ny fanginana sy ny fahatokinan'Andriamanitra ary izaho hoe Salamo 1:20 izay avery miberiko mandrakariva tany saiko rehefa tady ho ketraka ny foko na dia misy arivo aza lava eo anilanao sy ray aloko avanao dia hijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny amelina ny ratsy fana antsika ry havako malala satria ahoana anao nge mba jerentsika kely ny Salamo 1:20 ry havako malala mampaherana io ry havako hoe Salamo 1:20 ndao nge mba avakitsika ry havako malala ny mitoetra eo amin'ny fierena izay any avo indrindra dia monina eo mban'ny aloko ny tsy toa. Izaho ilaza an' Jehovah hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy ary Andriamanitra izay tokiako fa izy no anafaka anao mifandriky ny mpiaza sy ny arety mandoza ny volon'elany no anaronany ianao ary eo ambanin'ny elany no ialofanao ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinana tsy atahotra ny oriori noho ny alina ianao na ny zana-tsipika manidina noho ny andro na ny arety mandringana mandeha maizina na ny fandringana mandripaka amin'ny tatao vovonana na dia isy arivo aza lava eo anilanao sy iray alina eo ankavananao dia tsy hatra aminao izany hijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny hamaliana ny ratsy fanahy satria ho ianao Jehovah ianao no ariko sady nataonao fonenanao ny avo indrindra dia tsisy loza anjoanao na aretina nakaiky ny ilainao fa izy andidiny anjeliny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra lehanao eny an-tany nitondrandreo anao fandrao tafotoana ny vaty ny tongotrao ny liona masika sy ny vipero diavinao ny liona tanora sy ny menarana no ho hitsahinao satria izao nraketany fitiavany dia hamonjy azy aho hanandratra azo any amin'ny avo satria mahalala ny anarako izy hiantsoa izy dia mahaly azy aho eo amin'ny oraora izy hamonjy sy hanome voninahitra azy aho ho fokisako fa ela vela izy ary asiako azy ny famonjeko. Haleloia, amen. Sambatra isika ry havako malala, sambatra isika izay mitoetra eo amin'ny firenan'Andriamanitra ambany any avo indrindra. Sambatra isika izay manao an'Andriamanitra ho tokontsika satria mitoetra eo ambanin'ny elany. Ary amaranako azy ry havako malala, Filipiana 4:17 mahay ny zavatra rehetra aho amin'ny alalan'ilay mampahery ahy. Haitsika ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ilay mampahery antsika. Koa dia mahereza indrindra ry havako, aza mety ho kivy sy ketraka izany fa isika dia efa voasoratra fa mpandresy. Amen.